Koko daholo ny zanagasikara rehetrarehetra vaovao tsara ihany nomenanareo dia ny hoe manina kely lehilahy no miafina rehefa mba miaraka izay e. Loza miafina any ambadimbadika any indray dia miveran-tena aloha indrindra piso. Raha ohatra izany ka hoe eto Madagasikara aloha ny resahako hoe maninona no miafina izy. Fa inona ny antony hanafenana an'ilay fiarahana? Sao dia efa manambady izy ko. Miaraka amindry izy mody me tsara vela tsy miaraka amindry mody miafina fenina am-piarahamonina satria matahotra ny hita ilay fianakaviana izy dia mody miafina. Satria izy tratra fianakaviana koa ilay vadiny ary mahita anazy. Indrindray izy hoe aty amin'ny faritra hafa aty izy ohatra miasa fotsiny ataony aty dia any amin'ny tena tany fiaviana izy any izy efa manambady. Izay aloha porofo anankiray izay hoe misy langa eo ambadika izay. Raha ohatra indray araka hoe any ivelany, miasa any ivelany nareo fa tsy eto Madagasikara, ohatra hoe any amin'ny faritra Azia ohatra na any Eropa, non, any amin'ny faritra Eropa na any Amerika na faritra eto Afrika manodididina eo ohatra Nosy Be na manodidina eto, dia possible ve hoe tsy mahazo miaraka eny an-dalana na hoe tsy mahazo mifaminana na tsy mahazo mampiaraka fa miafina? Dia lainga izany. Izany miaraka amin'ny olon-tiana izany nge zareo tsisy tokony mahamenatra e. Indrindra fa rehefa any ivelany any ianao mahatsiaro hoe irery ianao rehefa any ivelany dia ny olon-tianao no hoe akaiky anao nefa manina moa ianao indray voatositosika sy voatakataka. Raha ohatra ilay lehilahy ka hoe tsy sahy miaraka amindry eny ivelany eny, any amin'ny tany Azia any no sarotra ny hoe mampiaraka. Raha ohatra any amin'ny tany Araba ianareo no mampiaraka, mifanoroka eny an-dalana na mifamihana mafy be na ohatra hoe indrisy izao misaoty be dia mitsakambin'ny lehilahy eny ambony eny, izay tsy azo atao, tonga dia rofin'ny pôlisy finy ity fanoroka ety an-dalana ity. Raha any amin'ny tany indiana ihany koa dia tsy azo atao izany mifanorokorika be eny an-dalana eny fa tonga dia ripaka eny. Fa kosa raha ohatra tany Eropa sy tany Amerika sy Afrika manodididina eto dia tsisy olana izany. Fa maninona ilay ry miafina e? Amin'ny ankapobeny aloha izy mety sao dia hitan'ny olona hafa koa hoe mety matahotra koa sao dia mety mahazaka tsara anao indray koa. Raha ohatra izao nareo ka hoe mpiara-miasa dia tsy samy eo amindry izy dia indry aloha aza hoe marary fo indry hoe lay izay rangahy tsy miaraka aminahako mihitsy dia tsy maninona izany. Raha fiasana izany tsy azo atambatra amin'ny fitiavana. Rehefa mirava ianareo ohatra mialohan'ny hiravana afaka mihaona kely dia samy mamonjy ny tranony. Raha efa izay ny fombanareo roa hatramin'izay tsisy olana izany. Afaka mampiaraka nareo rehefa fotoana tsy fiasana ohatra hoe sabotsy na alahady. Ny any ivelany lazaiko fa tsy eto Madagasikara, sabotsy sy alahady rehefa malalaka iny nareo no afaka mampiaraka. Raha ohatra moa ilay rika lasa foana izy mandeha mikarenjy miaraka amin'ny namany, nareo efa 2 volana, 3 volana, efa bolana tsy mihaona mihitsy dia izay no ohatran'ny hafahafa ihany. Nefa nareo olona any ivelany any, indrindra efa mahita anazy hoe libra ihany izy. Fa raha ohatra hoe mbola vao izao dia eto mora foana. Ary indrindra aza misisika loatra tsy azo atao ny miraikitra. Io izao ilay ry tsy manatona indray dia eo indray tonga dia ilay fa maninona koa ilay lahy tsy manatona anahy, maninona koa izay lahy tsy mahazo iadivana ohatray. Vao izay ny ataondry lasa izy mirita, vao maika atao mifanahiniana tsy manatona eny amindry. Calme fotsiny indry. Miandry fotsiny indry raha ohatra afaka efa bolana 5 volana, 9 bolana izy manao ohatran'izany dia efa tsy maninona izany efa fahazarana e. Mba fomba tany any an-tan'olona koa tsy maninona izany. Afaka ilay rehefa amin'ny alina matory iny raha ohatra ka hoe malalaka ianareo roa, nareo rehefa tsy miaraka mifampipetraka amin'ny alina matory ianareo fandefa message mialohan'ny hatory. Mba salut salut, au revoir sy ny anona manao journée dia tsy atao gazety lava be koa ilay resaka fa mba atao tsotratsotra teny manan-danja dia ampy izay. Iny mba hoe afaka manao message vidéo call ihany koa mba fampijerijery tarehy kely eo, mba fampijerijery satria nareo tsy na olona reraky ny asa ihany koa tsisy maharatsy an'izany. Fa ilay miraikitra be ry piso tsy azo atao. Ny zavatra mampalahelo koa anefa ohatra indraindray sendra hoe ilay ry izao indrindra nampahatonga anazy tany ivelany tany. Ny lehilahy tsy sasaina amindry izany mihitsy raha indrindra no hoe lany vola taminazy sy nanao izay nahatafavoaka anazy
raha mahita ny tsaratsara ny lavitra any izy, mbola manjamanja ny indri sy mahafinaritra kokoa ny indri, lasa ihany izy miritana fa tsy asa saina ny fisasarandry mihitsy izy hoe zako nampatonga anazy taty ivelany taty zako daholo nanao ny zavatra rehetrarehetra momba anazy nefa zao ny anaovany anahy. Rehefa antitra izy vao mahatsapa sy mahatadidy an'izay atsara-pondry izay hoe tena tahak'izay tsy nanana loatra lesipako aho, satria izy rehefa any lavitra any izy ge sendra nitaolana be, tsy maintsy ho sendra nitaolana izy any ambadika any dia izay any izy vao tonga saina hoe tena ilay olona niaritra ho anahako tsy ny rarahiako, izao ahako ty dirana angano. Dia tsy azo atao izay, ilay manampy lehilahy diso tafahoatra raha mbola mpisipy dia tsy azo atao. Aleo samy manana ny fiainany foana, na ohatra ary izy hoe mody manjo rehetra ohatran'ny akoho voakapoka eo, avelao izy hoany. Lehilahy ange mila midemerina fa tsy mihoatra ny vehivavy. Dia tsy azo atao koa ilay manaiky be foana izay tiany atao, manaiky ndao indray izao, ie, ndao indray tsika hiantsena, ie, fantatry indri fa ratsy ny atao mbola ie ihany, mbola ampiana tsihy ihany koa avy eo fa tsy voatery hoe ie foana fa ampiana tsihy ihany koa indraindray. Dia izay courage foana ho an'ny mpifankatia, dia tsy azo atao ilay miraikitra be loatra ary kela-piso kely fa manana ny fiainany indri koa indri ary aza-ko tabaisa indri ilay olona miaraka amindri fa ento milamina foana io e. Rehefa anjara tsy maintsy tanteraka foana ny anareo roa na hoe na hoaingana ary ho hitandriny foana ny toetrany raha ohatra ka tena tiandry izy, raha manome toky andry izy androany tanterahany ilay izy, dia efa mino indri manana fanantenana kely indri, rehefa ela ny ela ka hoe tena tiandry tokoa izy tsy maintsy aka vady ary indri koa tsy maintsy hoe famimbatao, indri moa izao efa miasa tsisy marary an'izany manangona vola mitovy izay hatafita indri. Hitany ihany indri hoe tena vehivavy matanjaka, vehivavy mahery fo, dia ho tara amindri izy rehefa ela ny ela. Izay vao mankasitraka tompoko.